Toepo mahomby. Zay no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity a. Isika dia zavaboary. Ny zavaboary a dia tsy mahay, ny mpahary ihany no mahay. Amin'ny mahazavaboary atsika tsy mahay mamorona cerveau isika, fa raha nahin'olona efa mivoaka tamin'ny télé zany. Noho izany ny fahaizan'ilay mpahary no afindrany amintsika zavaboary. Manomboka androany zany tokony mifoana ao anatin'ny lohantsika hoe za be coco be. Tsy coco atsika io fa avy amin'Andriamanitra. Zay no jerentsika ao aorian'ny générique. Efa miarabantsika indray tonga soa anatin'ity vidéo ity narindra-pamonjena rokotinirina ny anarako an'izay mbola tsy mahafantatra manompo kely. Dia misaotra an'Andriamanitra indray isika fa mbola afaka ifampisara indray androany a. Ny jerentsika androany dia ny toepo mahomby. Hoy ny Baiboly ato amin'ny Jaona 5:10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izao no voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko ary izao aminy dia mamoha be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Io tena angalantsika lesona androany. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo Jesosy dia tsy mahefa manao na inona na inona. Zay mahazavaboary atsika araka ny teny amin'ny fampidirana teo tsy mahay isika fa ny mpahary ihany no mahay. Misy toepo zany mila milena ao anatintsika. Ino zany toepo zany? Raha groupe de louange ianao na mpitarika filerana ianao, milohan'ny akarany estrade dia mila mamboly an'izao toepo izao izy hoe tena tsy haiko zany mitarika zany, tsy mahay mihira, tsy mahay mitendry, tsy mahay mitory-teny, dia tena afaka miteny amin'i Jesosy mihitsy hoe Jesosy io tsy haiko zany fa mila ny fanampianao, mila anao. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay isaky ny hitondra fiara izy dia tena miteny mihitsy hoe isaky ny eo amin'ny volant tsy velomy mihitsy ny fiara io, fa mialohan'ny amelomany fiara dia miteny izy hoe Andriamanitra tena tsy haiko zany mitondra fiara zany fa mila ny fanampianao. Zany no tena toepo tadiavin'Andriamanitra amintsika, ary mila mbolena ao ilay toepo fa indraindray tsy ananantsika, indraindray tsika mieritreritra hoe za efa mahay dia hanao an'ity zavatra anankiray ity. Hoy ny tenin' Jesosy teo: fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahefa manao na inona na inona. Ny fahamarinana dia izao: ny olona anankiray rehefa tsy mahay dia tsy maintsy ila fanampiana ho any amin'ny olona mahay noho izy. Fa raha efa sady tsy mahay izy mbola matika amboany dia ho sahirana izany olona izany. Ohatran'ny hoe le manao DS ireny, sady efa sady tsisy atokony izy, ny tsy mahay mbola izy ihany manampina feuille. Dia tahaka izany ihany koa ny olona tsy mahay dia tsy maintsy hitady fanampiana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka hoe tena tsy haiko io Andriamanitra, tena tsy haiko io Jesosy fa mila ny fanampianao. Izay ny tena hoe toepo mila mbolena le izy. Izany mahatonga antsika mivavaka, satria izay mihitsy ny tena dika mivavaka hoe tsy haiko izay tokony ataoko fa tolorin-tsaina, mila tolo-tsaina avy aminao Andriamanitra. Tsy haiko hitory-teny ve ianao, mila fanampiana avy amin'Andriamanitra hoe tena tsy haiko. Dia ny olona tahaka izany no ampian'Andriamanitra. Tsika tsiraray avy ireo atsika mpanaraka hoe tian'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina ary amin'ny fomba lavitra be isika. Fa izay toepo izay hoe tsy mahay mila petraka ao am-pontsika, dia ny olona tsy mahay dia ho ampian'Andriamanitra. Teboka manaraka, ny zavaboary dia tsy mametra tena fa apetraka. Za zao tsy za mihitsy no mametraka ny tena feo, fa raha mametraka ny tena koa dia mibotsina. Fa tsy mametra tena fa Andriamanitra nametraka. Za tsy nieritreritra mihitsy hoe hitory-teny hizara aminao tahaka izao, fa Andriamanitra no nametraka anahy teto amin'izao toerana izao. Tsika ny zavaboary zany dia tsy mametra tena fa apetraka. Ny zavaboary zany dia mahatsapa hoe tsy za nametraka ny tenako teto fa napetraka Andriamanitra. Raha groupe de louange ianao, tsy ianao nametraka ny tenanao teo, tsy pasteur, fa Andriamanitra nametraka anao teo amin'ny toerana. Inona ny toeram-pahasoavana izay misy ianao, izay andraikitra misy ianao, diakona ve, tsy fantaka, pasteur ve, Andriamanitra nametraka anao amin'ny toerana io. Rehefa mipetraka eo amin'ny toerana ambony ianao dia tadidio hoe Andriamanitra nametraka anao teo. Tsy fantatro, directeur ve ianao, Andriamanitra nametraka anao amin'ny toerana io. Ny dikan'izany rehefa mipetraka eo amina toerana anankiray isika, afaka esorina. Noho izany tsy reharehana izay toerana mba hametrahan'ny tompo antsika io, fa tsika dia napetraka. Ny tena base zany dia izao: Andriamanitra tsy te hita olona irehare na dia kely aza. Apetraka Andriamanitra eo amina orinasa ve ianao? Manomboka androany aoka tsika tsy hibotsibotsina intsony, aoka hipiripirina ary tsika, satria ny tena marina dia izao: napetraka ny tompontsika fa tsy tsika nametraka ny tenantsika teo. Izay mazavaboary antsika. Indraindray tsika mety hiteny mihitsy hoe za tsy napetraka,
tsisy olona afaka hanalana eto amin'ity fa eto amin'ity toerana ity fa hain'Andriamanitra manalana amin'ny toerana io satria tsika dia napetraka. Noho izany ny toe-po zany miaro antsika amina zavatra be lehibe, miaro antsika amin'ny plasy misy antsika fa tsy hoe fakana 19 akory. Mety mahazo 25/20 ianao amin'ny lehibeanao fa tadio fa napetraka Andriamanitra teo amin'ny toerana io ianao. Mino fa nandray lesona isika amin'ny herinan'io indray isika dia hiresaka momba ny hoe lista vitsivitsy mamboly toe-po ao anatintsika. Mankasitraka antsika naharitra miaino hatramin'ny farany misaotra antsika mpanaraka ho tahian'Andriamanitra manokana ny antsika raha nahafinaritra anao video azy misalasala mi-like, mi-commenter, mi-partager manome fotoana antsika amin'ny herinan'ito izao indray. Veloma teo.